eny ary dia faly mamerina ny fiarabana antsika tsiray avy izay tonga eto a miraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra an'izao fotoana izao. Faly hatrany ahako amin'ny fampiasara amintsika na izy ianao na iza na vaiza dia ampifaliana no fampiasarana aminao. Faly ihany koa miara-manompo amintsika rehetra tonga eto androany ary tena faly mbola manana anareo mpiara mifampitatana ao fanjakan'ny lanitra. Amen. Ian'ny tompontsika anio. Amen. Dia fatoa ianao. Ampahiresika ilay namanao ian'ny tompo ianao hoe fatoa tsara. Marintsika hijery ny lioka toko faha 2 lioka toko faha 2 dia andevaka itsika manomboka amin'ny 4 Luka 21 manomboka amin'ny 24 anovaka itsika naran'i Jesosy. Dia oringana mba alefa kely retoro ato azafady. Dia oringana amin'ny latsabatra izy ka hoentina ho babon'ny firenena rehetra ary Jerusalema ho itsahan'ny jentilisa mandra-pahatateraky ny andron'ny jentilisa. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ankitany. Ary ety ambonin'ny tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy ao amin'ny rahona amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe izy. Ary raha vao mendoa izany zavatra izany dia mendrandraka asan-drato lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Amen. Io teny io no fampizarantsika anio sady anome fampianarana kely aho mba tsy fangaro ny zavatra ohatsaitsika. Rehefa jerentsika ny lohateny eo amin'ny soramandro eo amin'ny Luka 21 io tapany faharoa dia hoe ny nanambaran'i Jesosy ny andravana any Jerosalema sy ny iaviany indray. Misy fifangarona kely indraindray rehefa mamaky ny teny dia zavatra afangaron'ny olona dia eo amin'ny resaka faharavan'i Jerosalema sy ny fiavian'i Jesosy sy ny resaka fiainan'ny jiosy izay andositra ny fahoriam-be. Ireo telo ireo zany zavatra mifangaro kely ny anaty sain'ny olona dia ho azavaiko kely mandritra minitra vitsy aloha izay namakina n'ilay 420. Rehefa mamaky ianao ny Luka 21 io dia manomboka eo amin'ny le 15 mikasika ny fandravanan'i Jerosalema ka hatreo amin'ny 420 dia zay no sujet eo. Zany hoe ilay fandravanan'i Jerosalema io zany dia efa tanteraka tamin'ny taona 70. Jesosy maty tamin'ny taona 30. Fa aty amin'ny alohan'ny fahafatesana izy dia efa naminany ny faharavan'i Jerosalema izay hitotona ny amin'ny taona 70. Ny filazantsarany Lioka dia sy ny filazantsara hafa izay mitantaran'izy io dia efa voasoratra talohan'izany taona 70 zany. Zany hoe mbola tsy rava Jerosalema dia efa nipetraka ny soratra fa tsy hoe efa rava le izy izay ohatra mimpaminany ankehitriny io lelona zaka io fanambarako efatry ny ela. Fa zavatra efa mipetraka le izy dia nanambara amin'izay Jesosy melohan'ny zavatra rehetrarehetra dia hoe tsisy vato mifanongoa eto aminao ka tsy ho azery miresaka mikasika le tempoly izy zay. Dia Jerosalema indray dia noravan'ny miaramila romanina. Dia rehefa tafiditra io miaramila romanina io tamin'ny taona 70 dia mpitehandry zareo dia nidorandry zareo ny tempoly dia lasa amin'izay vahoaka jiosy miparitaka teny amin'ny firenena rehetrarehetra. Tonga dia tsy hita trasy tsony zany hoe ahoana fomba hanangonana ary raha ny marina tsy possible mihitsy no hanangonana vahoaka izay miparitaka izany. Ohatra tsotra amin'izany lazaiko anao hoe ny civilisation lehibe marobe teto amin'izao tontolo izao ny fandimby
ohatra zao hoe anisan'izany zao civilisation assirianina nisandry Nebokadnezar fa tsisy olona itsony mahafantatra hoe razambeany ka assirianina fa de any fotsiny izy any ambadimbadika any de hoe tsy mahalala ny momba an'izany a de nisy ihany koa civilisation médiane sy persianina izay natanjaka be mihitsy tavy vanim-potoana andro fa tsy hitatsony hoe aizany misy an'izany tsy fantatra tsony hoe iza ny taranina ny nahoana satria miparitaka ny ely fa tonga ny jiosy de ny zava-mahagaga indrindra hoe niparitaka ary zareo fa 750 taona taty aoriny de tafaverina daholo indray eo amin'ny tanàna anankiray atao hoe Palestine hoe marina fa tsy eo daholo izy rehetrarehetra menakavy fa mbola misy miparitaka fa ny akamaroany de tafaverina ao daholo de zao ny ambaran'i Jesosy zany tatao anatin'ity resaka ity hoe de horingana amin'ny latsabatra izy tamin'izany fotoana zany zany tena be de be mihitsy maty tamin'ny vanim-potoana izay nandravanan'i Jerosalema io de hoentina ho babo ho firenena rehetra lasa daholo le jiosy rehetrarehetra zany ny baboana de nahely eraka azy zao tontolo zao de ary Jerosalema de ho itsahan'ny gentlis nidiran'ny romanina Jerosalema de nanapaka tao daholy ny gentilisa moa zany zay akoatran'ny jiosy de ny arabo de mipetraka tao de sisa rehetrarehetra fa tonga amin'izay ny taona 1948 ny olona rehetra mahita hoe Hitler de devoly makatsy makarosa sisa rehetra fa Andriamanitra manana planina ao ambadiky ny faratsindra olombelona de nanangona n'le jiosy izy de nampody azy ireo tao amin'ny tanàna io amin'ny fomba tsy takatry ny saina tonga de napetraka tsotro zao hoe ireo efa misy ponina ao izay atao hoe palestinianina fa de forcena fotsiny nampidirina tao ry zalahy hoe eo ny tanàna anareo fa tsy hitanay izy andefasina anareo de mipetraka tao ry zareo zany hoe nandritra n'lay vanim-potoana 750 taona de no itsahan'ny gentilisa ny tanàna masina de tsy iza fa Jerosalema ary mandrakity ny androany de mbola itsahan'ny gentilisa ny tanàna masina de tsy iza fa i Jerosalema satria ny eo ampovoan'ny Jerosalema eo amin'ilay nitoeran'ny tempolo Solomona fahiny de mbola moské no mipetraka eo zany hoe mbola tsy tapitra ny vanim-potoana sy ny aiza le izy teo tanteraka le fetrandrony gentilisa ny androny gentilisa fa rehefa tonga amin'izay ny vanim-potoana ny alalatsika ny fiavian'i Jesosy Kristy zany de mbola tsy zao fotoana iainantsika zao any bokin'ny Daniely izy mbola milaza hoe rehefa ho avy lay bibidia de izy ampitsahatra ny fanatitra rehetrarehetra tsisy tempoly anaovana fanatitra ny Jerosalema tsy manao fanatitra ny jiosy ankehitriny fa tsy maintsy ho avy zany fotoana zany efa tamin'ny andron'ny Donald Trump efa mivelarina ny plan hoe zao ny anaovana ny 3e temple fa tsy tanteraka le izy fa tsy maintsy tonga za fotoana zany de eo amin'izay azon'ny jiosy tanteraka io tanàna io de io Jerosalema io miala amin'izay moské io de andro zareo tanteraka izy de zay ny atao hoe tanteraka ny andron'ny gentilisa tapitra amin'izay le andro de miditra amin'ny vanim-potoanan'i Jesosy Kristy amin'izay de zao amin'izay fandeha le izy raha lasa nabavy ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza amin'izay eo zany le séparation le izy hoe misy an'le tantarany Jerosalema ho ravo tamin'ny taona 70 de miditra eto amin'ny 24 tsika de mitantara izy hoe mandra-patanteraka ny andron'ny gentilisa de miditra eo amin'ny 25 zany hoe elanelan'ny verset anankiray eo anelanelan'ny 24 sy 25 de misy 2 taona latsaka kely fa tsika mamaky an'io zany de ohatry veritsika ao anatin'le izy ahoana ary zany to lasa hoe misy de lasa mifangaro any anaty sain'ny olona fa misy elanela taona 2 taona eo anelanela 24 sy 25 io de lasa amin'izay zay ny mampatonga n'ilay mpanoratra nataon'ny paragrafy vaovao amin'izay hoe isy famantarana amin'izay rehefa tapitra amin'izay rehefa tanteraka rehefa madiva ho tanteraka ny andron'ny gentilisa de isy famantarana amin'izay eo masoandro sy ny volana ary ny kitana de tsika manomboka mahita zavatra be de be mihitsy ohatra tsotra zao hoe metéorite milatsaka zay le hoe ozongozonina ny herin'ny lanitra metéorite milatsaka reny misy zavatra be de be tsy ampozana mitrangy eto amin'izao tontolo zao de misy famantarana eny amin'ny masoandro eny amin'ny volana samy volana zay zao fa misy famantarana be de be amin'izany na famantarany masoandro reny éclipse be de be ireny izay amin'izao fotoana iainantsika zao de be de be mihitsy mihoatra noho ny taloha inona ny famantarana eo amin'ny volana ozy izy ny vazaha misy ny atao hoe lune de sang vadika menamena be io volana io
de mandeha ako avy natory atoandro tamin'izay de ny fotampoka tena everiko mbola manofy manina ary menamena be mihitsy le volany tonga de tadidiko verse tena taraiky ve ahako zany lasa daholo ny olona rehetra ohatrany tsy verina zany saiko za koa moa mbola jenjy ny toromaso raha te hoe tena taraiky eo zany le tamin'izany le mbola mandinika hoe inona ny fahotako Jesosy inona ary tsy mibebako faraparany teo tena taraiky eto fa zay famantarana fotsiny zay de nikitana le resako taminao hoe kitana tsinona ny filazam-baiboly are meteorita ireny de zao am'izay fanambarany aveo hoe de isy fahorian'ny firenena am'izay ozy izy amin'ny fahaverezan-kevitra no ny firondron'ny ranomasina sy fanonjana de jereo zao zavatra iainantsika zao fa tena marken'ny atidohako mihitsy hoe nanomboko oviana io resaka io ihany zany tany guerre mondiale sy sisa fa le izy ohatra mandeha kely de mijanona mandeha kely de mijanona fa tena tsaroko mihitsy ny zavatra nitranga indridridrindra teto Madagasikara zany manokana tamin'ny taona 2009 andeha Toriteny tamin'izay fotoan'izay tamin'izany mbola nitoriteny tao amin'ny miara-manompo de nifindra studio tany farany ambony tany de andeha Toriteny de ny teny nomen'ny tompo mois de mars tamin'izay ngamany de zao hoe efa nanomboka ny fahoriana tany États-Unis tamin'izany nisy crise immobilière ngeza be tsisy ohatr'izany tany États-Unis 2007 tany hoany de nitoriteny nomen'ny tompo tamin'izay fotoan'izay hoe tsy afaka miala amin'izany fahoriana zany Madagasikara fa tsy maintsy hiatrika fahoriana ihany koa Madagasikara de rehefa zay no teny nomen'ny tompo de nyresahako tao anatin'ny onjam-peo hoe tsy faminaniny zany akory fa filazana ny zavatra zay ambaran'ny baiboly tsy marsaka ilay izy fa janvier talohan'le fihetsiketsehana tao Ambojatovo ambany de tsy haiko na larobinga maniako ny tory an'izay de sabotsy am'izay niditra le fihetsiketsehana tao Ambojatovo ambany zany hoe nanomboka crise Madagasikara nanomboka zay 2009 de ozy izy ny anankiray izay nitsangana ho mpaminany hoe tapitra io amin'ny moa filazany anazy tsy tadidiko tsony tonjobily amin'ny tonjobily izy io ny tapitra zany hoe le tonjobily 50e anniversaire de l'indépendance 2010 fa tonga ny 2010 2000 tsika zao 22 de jereo tsara le firenena rehetrarehetra ireo fa tsy mitsahatra intsony ny fahoriana tsy mitsahatra intsony any andafo zao am'izao fotoana iainantsika zao misy doro-tanety goavana be tsisy ohatran'izany misy fiovana changement climatique tsy takatry ny saina misy toerana avo be zay any andafo fanaovandrareo ski alpa angamba ny filazan'jareo anazy de fiakarana any fa tsy azo aletsony tendrombohitra avo be fotsifotsy be mafinaritra be tsy azo aletsony fa tahorana isy firodanana isaky mihetsika de ozy izy fanambarany tenin'Andriamanitra am'izay voaingana koa tsika na eno ny karazana aretina rehetrarehetra misy variole du singe zany indray any andafy any ny eo tsy tapitra ny eo tonga tsy tapitra akory ny covid tonga indray ny crise ny Ukraine sy Russie tsy tapitra ny crise ny Ukraine sy Russie de avy indray manaraka de ozy izy am'izay ny fanambarany Jesosy Kristy ao anatin'le izy hoe nohony amin'ny fahoriana ozy izy ary ety ambony tany de isy fahorian'ny firenena am'izay sy fa haverezan-kevitra very-hevitra izao tontolo zao ny firenena jereo efa manantanina fikorotana za mijery an'io fiakarany viditsolika io mbola tsy tena mipoky io fa tena milazanao fa tena mafy ny fipoahan'io ny impactan'io anatin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ho azy malala ekonomia rehetrarehetra de efa mahita imagination daholo hoe anomboka am'izay ny olona tsy vidy karazana zavatra ohatran'izao nisy tao zay nianatra ina moa ny anaran'ity tany amin'ny 5e année tany tamin'izany fotoan'izany resaka management sy ny namany rehetrarehetra de nampianarin'le mpampianatra tamin'izany hoe reto ny niveau ty pyramide de Maslow raha vao mikorotana ny atao farany ambany ato de sahiranytsika ty ambony aty satria maninona ny atsika le filièreatsika filière informatique zany tsy isy mivaky lony am'izany ny aniko hoanina ny ilain'ny olona raha vao misy fikorotanana
fa tsisy heritreritra tsony endao anao zao endao anao zao de nefa vovokitika ny any de vokitika daholo ny ambiny rehetrarehetra oza resaka tamin'ny vadiko ingy misy fitraikany mekely volany aposin'ny mpivaro mpividy a de lasa taloha izy vidy hena raiky lao zao lasa tsasany sisa de le mpivarokena ihany koa ny hena vola taloha lasa vidy vary ray gony iny zao lasa hena fatrany de misy fitraikany mpivarobary ihany koa io a de misy fitraikany arisy ary rehetrarehetra io a fikorontanana tsisy ohatran'izany ao ambadika zao zany zavatra zay hitranga na ahoana de tsy azo elana ny fikorontanana tsy azo elana ny fahoriana fa ny fanontaniana mipetraka amin'izay ao anatin'le izy de zao hoe manahoana ny herintsika miatrika n'izany zavatra rehetrarehetra zany zao le ambaran'i Jesosy ao anatin'le izy hoe amin'izany andro zany ozy izy de ahita rehefa ao anatin'le fikorontanana rehetrarehetra amin'izay ny herinlanitra ozonozonina ho reraka amin'ny fon'ny olona io zany io zavatra io tena manambara mihitsy ny vanim-potoana zay avian'i Jesosy fa ny vanim-potoana zay avian'i Jesosy tsy fen'olona manao aleloia sy amena le tonga de fianakaviana sambatra izy dimy mianaka tena aleloia fa mety tena ao anatin'ny ajokorotana ao anatin'le fifampivazavazana le tsy tohinina tsika olombelona mantsy raha vao tsy ampy vola tonga de tsy tohinina za zelingelenina mihitsy amin'izao a mahazo pake aty amiko aty fa za zay de efa milaza fa ao anatin'izany fikorontanana rehetrarehetra zany ao anatin'lay ady mafy rehetrarehetra zay atrehan'ny olona tena fasafasy mihitsy de ho avy amin'izay ny zanak'olona ozy izy ho avy amin'izay ny zanak'olona efa betsaka ny krizy niatra teto amin'izao tontolo zao fa hatramin'izao mbola tsy tanteraka le hoe tapitra ny andron'ny jentilisa mbola tsy tapitra ny andron'ny jentilisa mandraky ty ny androany fa mbola eo izy fa efa miomana zao ny ainatsika zao ny atao hoe Fiandoham-pahoriana début de la tribulation ary ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany ny zanak'Andriamanitra de manana tombony manokana satria ampiomanana amena tombony manokana ao atsika ny fampiomanana ny fampahafantarana avy amin'Andriamanitra ny zavatra hitranga siseho mba tsy hahatonga atsika hiazakazaka any amin'izay tsy tokony hiazakazahana angataka zay tsy tokony ho angatahana fa alala tsara mihitsy ny zava-mitranga rehetrarehetra rehefa miresaka ohatra Jesosy mikasika an'ilay faravan'i Jerosalema de miresaka izy amin'ny mpianany zao no lazaiko anareo nareo tsy afa miala an'izany fa zao sy ny ekipanareo sy zay rehetrarehetra ao arinanareo fa zao omeko anareo kosa fanambarana zay tokony iainana mandritry ny vanim-potoana io zay any antsaha aoka izy tsy ody aka ny lambany zay any tanàna zay any ambony tafo aoka izy tsy hidina ozy izy aka ny akanjony fa zao ndana mitsoka ny tendrombohitra daholo zany efa misy préparation avy amin'Andriamanitra avy amin'i Jesosy Kristy hoentina miatrika n'lay andro mahory sy lay andro fahoriana azonao ve zany ny fahadisoana de ny mivavaka mba tsy isian'lay andro fahoriana sy lay andro mahory tsy maintsy misy zany na izy hivavaka na izy tsy hivavaka fa tsy efa impira ampifolo amby zato moa nefa nitononana teto amin'ity Madagasikara ity ny raha ny oloko zay natsoina tamin'ny anarako fa hatramin'izao tsy sitrana le taniny fa de mbola ny eo ihany ny eo ary vao mainka me ratsy andro manalina ary le raharaha ny jiolahy me misy isan'andro me mitombo isan'andro ko tsy misy ny asako sahirana izy ko mahita an'izany mba mipitrapitra koa izy de tsy hitan'izay atao de lasa izy manao jiolahy ny mpivavaka mebetsaka fa mpivavaka miketrika ny akamarony fa mba mitady zay atafavoany zay mifandeha an'le izy de eo Andriamanitra manome solution eo Andriamanitra manome vahaolana mihitsy hoe ny olana tsy maintsy misy matsiaro an'le tenin'Andriamanitra mihitsy ary resaka tamin'ny Jeremia zao nylazao an'ireo olona reo za mahalala ny hevitra everako anareo ozy izy Jehova de inona hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza nanareo fanantenana ny amin'ny farany fa miplaniny reto olona ireto de nietreritra hoe tena alao etitsika ambavaka fa Andriamanitra mamonjy atsika raha tsorona zany mbola verina ihany koa izy le tantara faharoa iny toko fa 7:400 mila mibebaka sika mila manao zao tsika de zao fampilanin'Andriamanitra efa tsy zany tsony fampilanin'Andriamanitra alefa mihitsy nareo ho babon'ny Nebokadnezara fa zao 70 taona ihany nareo no babo fa vitsy zay de mody anareo ny Jeremia ndray samborin-dralahy le rangaty pahamina ny sandoka amin'ny teniteny foana taizakony izy Jehova anaiky ho babona zany
anaiky an'izany de hoe baboina tsy mety zany tsy avy amin'Andriamanitra zany ampangino le rangahy io de samboriny zalahy Jeremia de nafatony io fa miplanin'Andriamanitra efa mipetraka zao ho babonareo fa zao za malala ny hevitra everako anareo tsy hoe tsy avelako babonareo fa avelako babony fa ny hevitro tondra fiadanana fa tsy loza zay miplaniko zao fotoana iainantsika zao raha lasana bavy fahoriana tsy maintsy tonga vidim-piainana tsy maintsy miakatra ny olombelona tsy maintsy miaratsy ianao tsy maintsy hifanena amin'ny olon-dratsy foana tsy azo entina mbavaka zany Jesosy eo mba ataovy milama be fiainako aza atao fanena amin'ireny olon-dratsy reny ny zanakao Andriamanitra aoka mba le zanak'ondry tahaka ihany mba hifanena amiko sy hifanerasera amiko Jesosy de masa ihany ny fampitatana mpatonga anay ny an-danitra no tsy maintsy miona ianao amin'ny olon-dratsy tsy maintsy miona ianao amin'ireo olona karazan-javatra maro sa karazany samy manana ny fisainan'ireo samy te azo ny azy ireo samy te hanambaka samy te azo mihoatra zany toepony io zanak'olombelona io ary arakaraky ny androson'ny rara arakaraky ny androson'ny tantara arakaraky ny mamafy ny fiainana de ho avoaka tsy kelikely daholo ny aompony io olona io zany inge ny antony zao zany ny antony fikororoana mikororoka tahaka ny vary satria manina rehefa tsy kororoana ny vary de mifangaro any apomby sy ny vary de mitovy any izy rehetrarehetra fa rehefa kororoana hita eo amin'izay hoe iza ny tsofin'ny rivotra de iza ny maritra iza ny tafatoetra hatramin'ny farany de iza ny tsy izy akory zao fotoana iainantsika zao de tsy maintsy iainantsika ny fahoriana tsy maintsy iainantsika misy amintsika andalovana tsy fisimbola tsy maintsy iainantsika zany misy amintsika andalovana aretina misy amintsika andalovana problema misy amintsika andalovana ady ao amin'ny ankohonana misy amintsika andalovana ady ao anatin'ny toeram-piasana misy tsy manana asa misy tsy manambady misy tsy manana tsy fantatro rehetrarehetra zay mety olana menjady fa eo anatrehan'izay zavatra izay tsy maintsy misy izay de tsy ny problema ny tena olana fa le herinao hoentina miatrika azy averiko tsy ny zava-misy no olana fa ny herinao hoentina miatrika azy satria le izy inévitable nizaniza hivavaka nizaniza na délivrance haute dimension na délivrance 3D na 4D na 5D ny ataonao eo na ho angonina daholo ary firenena ny olona rehetra eto Madagasikara ndao tsika iray fo zany mantsy ny problema mitondra fivavahana mahatonga an'io ianareo tsy miray fo fa raha miray fo ny kristianina sokatra ny lanitra misokatra varavara lanitra na iray fo na iray saina na iray sakafo rehefa tsy fotoanan'izay zao de tsy fotoanan'izay tsony to eo amin'le resaka Jeremia ihany midikany hoe hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza nananareo fanantenana ny amin'ny farany any 70 taontsika afaka hita fa tsy zao miatrika probleminareo zao ndana mitolo-tena amin'ny Nebokadnezara ary tsy nitolo-tena tamin'ny Nebokadnezara fireneny Israely fa Joda nanaiky ny fanambaran'Andriamanitra de rehefa tsy nitolo-tena tamin'ny Nebokadnezara fireneny Israely no babon'ny Nebokadnezara de nahelany rehetrarehetra teny amin'izay nahitany azy tany de tsy tafody tsony ny fireneny Israely akoatra ny mpisorona vitsivitsy zay ihany ny tafody io firenena hitatsika eo io tsy Israely io fa Juif natao hoe Juif de Benjamina sy Joda tsisy Isakara tsisy Jebolona tsisy Josepha tsisy Manase tsisy Efraima sy ny sisa rehetra fa reo roa reo ihany miampy mpisorona taranaka mpisorona vitsivitsy zay ihany sisany eo vokatry ninona tsy finoana ny fanambaran'Andriamanitra zao fotoana iainantsika zao raha lasana bavy amin'ny fahoriana tsy maintsy misy fa manahoana ny hery atrehantsika an'izany manahoana ny tanjam-panahy atrehantsika an'izany ny rapitso tsy maintsy misy ozy ateo ny ady tsy maintsy misy ny olona masosotra tsy maintsy misy ny zavatra manahirana rehetra tsy maintsy misy daholo de aza mieritreritra hoe milaza inona indray ary paster zany anjo inona indray ary aza mieritreritra fotsiny an'izany fa maneke fotsiny ao anatin'izany hoe Jesosy eo zay ny fanambarana zay ny tsy maintsy misy za eo ambany planinao za eo ambany fitondranao miara mironontsika Jesosy zay mifandehan'le izy fa tsy Andriamanitra ny toherinao amin'ny planina kelinao hoe tsisy an'izany tsy zany le izy fa tahaka ny anak'Andriamaso n'Andriamanitra ako zay mikitika de mikitika ny anak'Andriamaso zao fotoana iainantsika zao androm-pahoriana zao ary ny heriny tsy maintsy angonina ao anatin'izao fotoana zao
vaovao tsara indrindra ho atsika zanak'Andriamanitra dia zao efa nomeny ny herin'Andriamanitra atsika zavatra rehetra momba ny fiainana. Ary fanambaran'i Jesosy Kristy, fanambaran'ny apôstôly Paoly dia zao ihany koa, tsy nomena fanahosa ianao fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Ho ataonao inona zany? Ho entinao miatrika an'izao andro mahory zao, ahafahanao mifahatra, ahafahanao miatrika tsy miozongozona eo anatrehan'ilay izy, tsy mampiova ny toe-ponao, tsy mampatonga anao lasa mitovy amin'ny jentilisa, tsy mampatonga anao lasa mitovy amin'ilay olona ho ambadika anao. Dia hiady sisy tany aminy foana isaky mihetsika lalan-kely io foana ny edivana, lalan-kely kanalina kely misy rano maimbo io foana ny edivana andro manalina. Tsika ngena indray raha misitona mieritreritra kely fotsiny mieritreritra zany moa zany ny edivako eto. Dia indraindray sasany mangataka Jesosy hoe alaivo any aminao aho fa tena tsy tiako fiainana eto amin'izao tontolo zao. Averiko eto le hoe alaivo any aminao tonga avaingany ianao Jesosy fa za tsy te ho faty akory, tsy te ho faty io alao atao mazava tsara ny resaka fa avy Jesosy maranata. Zay ny dikany, tonga avaingany ianao Jesosy. Ny hery atrehantsika an'ilay zavatra no tsy misy, ary marina tsy hoe ny hery ny tsy misy fa finoantsika ny tsy mitoetra. Ny hery dia efa nomenantsika, niatrika ny zavatra rehetra tsika jereo tsara zavatra zay ataon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy sy ny zavatra zay tanterahan'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Fa mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia efa sady omeny fanambarana ilay zanany. Zao tontolo zao nge tsy mino an'izany resaka zany, amin'ny parazara daholy, amin'ny ceci explique cela, zany ny zavatra mitranga io. Ny anton'io zavatra ohatran'izao dia ohatran'izao ty dia réchauffement climatique dia makatsy dia makaroa. Fa tsika mahita ary ampafantarin'Andriamanitra fa na eo ary ny fanazavan'olombelona izay tsy maintsy omena, amin'izay koa izy mafo misimisy kokoa ka tsy ino an'Andriamanitra, dia omeny kosa ny fanambarany fa reo dia explication any fa za efa nanambara dia nomelo. Fa isy fahaverezan-kevitra amin'izay eo, isy fahaverezan-kevitra ary itoy tsy mitsahatra zany io, tsisy nizaniza afaka manakana an'io. Fa fomba fiasan'Andriamanitra fotsiny izy tsy miasa ao anatin'ny herintaona sy roa taona sy 5 taona, fa ny azy efa ilay manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Zay ny filazany azy. Mandeha tsy moramora fotsiny, avelany fotsiny. Ny olombelona misahotaka izy kalma fotsiny, dia tsika tahaka ny ray tsika tokony hiaina tahaka an'izany ihany koa. Zay mitranga eo zay, zavatra normal zany. Aza mangataka ny dina ny vidim-piainana, fa ny angatahana amin'Andriamanitra mba hiorina amin'ny finoana isika, hiatrika an'izany zavatra zany. Tsy ny vidim-piainana nge no olany raha ohatra ka manambola, sa tsy zay? Ho an'ny olona manana miliara sy miliara ariary sy million de dollars, ina raha izy vidim-piainana na miakatra 15 000 ny vary na 20 000 tsy fantany akory ary ofisiny zany, satria olona fotsiny ny raha dia anio fotsiny any. Ora nisy fotoana nietreritra kely, tanao nisy an'le tamin'ny herinandro sa tamin'ny oviana nisy an'le olona maty dia mpanakato maty, dia ina moa ny anaran'ity, le tobile nitondra le cortège zany tamin'ny voalohany zay zany mba sary hitako teo, ny anankiray Mercedes zay dia corbillard, dia verina van'le izy nakaty Tananarivo amin'ny rache 2 zay nitondra le izy dia nijery le izy, ty ve tsy enjana tsy 2 millions ve solika laniny ty avy any Tsirabe makaty Tananarivo, satria le izy bofy 30 eo sanga maninona 30 zay lasantsy no hoaniny amin'io. Dia ohatra nieritreretra faharoa indray ako avy eo hoe raha fahalalako azy satria raha ngaty zany eo akaikikaiky ny président zay tsisy raha rahiny an'izany akory zany, fa tonga dia hoe mampidina lasantsy dia mety carte fotsiny, tsisy miraharaha mihitsy zay chiffre eo azy alefaso fotsiny. Zany hoe tsy olana le consommation dia tsy olana ihany koa le viditsolika rehefa misy no atotona ao anatin'le izy. Dia tahak'izay ihany koa tsika, tsy olana zay zavatra mitranga eo, dia tsy olana zay miredareda eo, dia tsy olana zay maninona sy maninona rehetra rehefa misy ny hery atrehana azy ao anatin'le izy. Fa ny problema zany ao anatin'le izy dia zao le hery atrehana azy mihitsy tsy misy, zay ny olan'le izy. Dia ozy atao hisaorana an'Andriamanitra fa ho atsika zanak'Andriamanitra dia efa nomena atsika ny hery, tsy nomena fanahiotsa. Zao fotoana iainantsika zao dia fotoana
fianterana amin'izay a fanambaran'andriamanitra mikasika ny zava-misy tsy lay fangatahana tsy tonga eo anatrehalay mpivarotra solika dia le viditsolika no negosiena hoe mba tovitovy an'le vidina gazoal raha nga le essence fa zay tsy zay fa le volany aposy no efa ampiatrehana an'le izy de takizay ihany koa tsika tsy le toe-javatra ny negosiena fa le hery mihitsy no mila iainana amin'izay izao fotoana iainantsika izao raha lasiana-bavy tsy fotoana fampirinana n'lay hery intsony tsy fotoana famakina baiboly fotsiny dia akatony fa iainana amin'izay le finoana ozy ny fanambarany jaona ny am'jaona voalohany toko vadimy hoe ny fiadiana hoentsitsika maharesy izao tontolo izao ny kaninona ny finoatsika zao fotoana iainantsika izao fotoana amin'izay iainana amin'ny finoany fa rehefa tsy miaina amin'ny finoany ianao dia tanteraka le tenin' jesosy hoe mangorohoro ny fonareo tsy jesosy moa ny teny an'iny fa jakoba raha tsy diso matahotra tahaka azy peteraka mangorohoro ny fonareo petera voalohany toko fatelo misy an'izany matahotra tahaka azy fa rehefa nananao ary iainanao ary inonao la hery nomeny jesosy kristy atsika natiorany jesosy igny nampidirina ny anatitsika za io manana ny herin'andriamanitra jesosy kristy la herin'andriamanitra fa lay jesosy kristy zay herin'andriamanitra dia nampidirina ao anatiko dia za io manana ny herin'andriamanitra hoentiko miatrika an'izay tokony ho atrehana rehetra ka tsy hoe tsara famatsiana akory tsika avy any an-danitra io mety amme izy mety tsy amme zay mantsy formule ny olo inona miakatra jesosy mame anay zay rehetra ome ilainay dia raha tsy amme izy dia ahoana zay ny le question raha tsy amme izy dia ahoana fa io nanome izy na tsy amme rehefa maheriny any anatin'ny fonao afaka miatrika ny zavatra rehetra afaka maharesy eo anatrehan'ny zavatra rehetra dia ozy ny apôstôly paoly laza amin'ny boky romanina toko favalo ao dia ny fafito amby telopolo izy ny asaraka atsika fitiavan'i kristy fa oriana va sa fahantrano sa fijaliana sa loza sa sabatra zany hoe reo rehetrarehetra reo mety samy tonga daholo mety samy hiarany daholo fa zay manana hery ao anatinay mahatonga anay tsy misaraka amin'ny fitiavan'i kristy mahatonga anay feno hery mahatonga anay feno fifaliana miatrika an'izany zavatra rehetra zany ka mbola mahavita tsy mandany andriamanitra ihany izahay mbola mahavita mitera azy foana izahay mitera azy amin'ny sakafo kelikely midera azy amin'ny sakafo atonontonony ary midera azy amin'ny sakafo be dia be fa mora kely midera an'andriamanitra amin'ny sakafo be dia be saotranao andriamanitra ny olona miady amin'ny hanina zahay mbola manana be dia be ny kibo asiana azy ndray ny tsisy dia hivavaka ho an'ny kibo mba tsy arary kibo sisa zay sisa sujet de prière fa na amin'le kely na amin'le atonontonony na amin'le betsaka zay omen'andriamanitra rehefa maheriny ao anatinao dia misy fifaliana miatrika an'izany zavatra zany zavatra zay ambarako sisa raiko amintsika tsy raharay avy ny fahoriana tsy maintsy misy fa zao amin'izay andao hiaina ny herin'andriamanitra amin'izay ozy lahirana verimberiny raha lahy teo ny tompo ianao no heriko ny tananao no manoana azavela hiala aminao fa ianao no heriko hiatrika ny fiainantsika hiatrika ny ady sarotsika hiatrika ny faratsy ny fiarahamoninatsika hiatrika ny fitiavam-bola n'izao tontolo izao isika na ny mpivavaka raha tia vola amin'izao fotoana izao tena milazanao mihitsy ny atsy na mpivavaka ary tsy azo itokisana ntsony amin'izao fotoana izao tena tsy azo itokisana ntsony na izy ozy izy le rahalahy anankiray zay tena naratra mihitsy ao fony tamin'izay fotoana izay le izy moa resaka ny afina dia somary naseho an'le olona tamiko hoe tena ny anange ozy izy tsy olona tsotra ny nanambaka fa pastera nanao business izy sy le pastera dia nidofotra le lalao rehefa nidofotra le lalao tsy nanaiky tsy nodinina pastera fotsiny vola nefa vola be dia be sy tadidiko miodikodiny amin'ny 80 millions sa 100 millions dia pastera efa niketrika zany hoe ndao tsika organiser an'izao akatarika ohatr'izao tsika anao fitety aty tsika hitety osiany indien tsika zao natao tokoa le izy fa nidofotra le izy satria tsy mifanaraka amin'ny eritreretina ny vola zay niditra
rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreretina mivola zay niditra modiny pastera fanina fotsiny ave le mpanoana arabola tena naratra fongaray fa eo a tena mandinika ao anatin'ilay izy tena zony atao hoe vaninandro farany ny olona tia tena tia vola mpandoka tena mpiavinavina tsy mpanaty zay masina tsy manora isy reny sisa rehetrarehetra miatrika an'izany tsika eo amin'ny fiarahamonina ao manahoana ny herim-panasy herim-po iatrehanao an'izany zao vanim-potoana izao ny vanim-potoana iakaran'ny finoantsika raha tsy namaky baiboly ianao tato ato zao vanim-potoana izao ny fotoana amin'izay hiverenana amin'izay resana amin'Andriamanitra raha varimbariana tsy mivavaka ianao tato ato mety na efa manatrika fotoam-bavaka rehefa manao Toriteny no eriko le vava sisa maintonkira ny atodoa efa any amin'ny 10 kilometatra miala eto Taninarivo efa mieritreritra nambady fotsiny dia hitsangatsangana rarivo fotoana amin'izay zao hiverenana fa tsy tatitsika io ady io tena milazanao mitohy amin'izao tontolo izao tsika tsy tatitsika io saotra an'Andriamanitra mihitsy mampamaivay ny ady amin'izay tsika miorona tsara ao aminy amenna sa tsy amena fa tena tiany ange-tsika tena hoe rehefa tonga zanak'olona dia afaka nijorotsika eo anatrehany dia afaka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly Andriamanitra ny ady tsara finoana naharitra tamin'ny fiazakazahana ankehitriny dia satroanao azy satroboninahitra ny fiainana fa tsy tory tenitenenina fotsiny zany na versi ao anatin'ny ferapara fa be dia be ny olona manoratra an'izany matsiaro mihitsy ny ako an'ilay tontonanay maty zay tontonanay mpandrefy lalana zay nisy fotoana tena nalahelo mihitsy ny anabava fa isaky ny mihetsika tsy maintsy miantoka taksi foana aizany ray ony ary ananary latsaka anaty tatatra ary indray lasa indray makany loha miaraka amin'ny taksi ary ny tena problema ngiara iny ilay anabaviny indray maty talohany reraka loatra say ilay anabaviny maka azy isaky ny mihetsika fa noho ny maty ngiara iny voaka ferapara niady tsara finoana ozy izy navita amin'ny fiazakazaha koa ozy anamaky ala io taiza hoaiza tamin'ny tantara ary tonton ny azakazaka zany ohatra ny nandrefy lalana foana ny nahitako azy dia tonga tao am-piangonana dia niaino ny Toriteny amin'izay fa tazomina fotsiny fimehezana fa fitantaran'ny pastera azy tena tsy le olona fantatro mihitsiny ohatra aloha tsangana aloha jereo so dia tsy mitovy ary le olona resatsy so dia razan'olo kafa zany tantarainao zany pastera ohatra ny tsy tontonanay zany a maty ny mpanompon'Andriamanitra izy dia tonga foana tato am-piangonana tsy diso fa isika zanak'Andriamanitra rehefa miorina ianao rehefa hiainanao ny herin'i Kristy rehefa tsy manaiky atoritory ianao zao fotoana fifoazantsika ozy izy Paoly amin'ny toromasotsika satria fatatsika fa mifamonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro voaninotsika taloha zay nitenena zao ny segondra farany rahalahy zao hatramin'izao mbola tsy tonga inga Jesosy dia ozy am'laza aminao tsy segondra tsy farany intsony zao fa efa le apaha-segondra farany le 10e seconde dernière 10e seconde zao iainantsika zao efa voangona daholo ny paramètre rehetra ary kely de kely sisany paramètre fepetra tsy tanteraka amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy izy manangona izy miasa moramora enjana be eritreretinao nanomana amin'ny famonjena nanomana an'i Jesosy Kristy iny izy ka 2 arivo taona voaka ny say edena mihitsy ny Adama sy Eva tonga Andriamanitra dia efa nieritreritra inona ny planiny ampatonga an'ireo vovonjy tonga dia omeny daholo ny taratra rehetrarehetra saika mihetsika izy dia mampiseho an'ilay sarina ondry sarina osy maty misolo foana voaka Adama sy Eva nasehony tamin'ny alalan'ny sarina ondry sy sarina biby maty nanafina n'ilay zanak'olombelona nivoaka ihany koa nandeha ihany koa Kaina sy Abela naseho an'ray sarina ondry maty nivoaka taty amin'ny Abrahama saika vonoana Isaka non tsy kitianao Isaka fa io misy biby ataoko solony fa misy sarin'i Jesosy foana voaka zanak'Israely tonga dia napetraka ho didy amandalana mihitsy ondry ny ataonareo fanatitra osy omby biby madio rehetrarehetra ataonareo fanatitra daholo 2 arivo taona ngaraina mikarakara 500 taona mialohan'ny fiavian'i Jesosy silence amin'izay tsy miteny ninina tsony izy efa ho avy Jesosy a mangina 500 taona
zao fotoana iainantsika zao ihany koa manomana fiaviany Kristy sasy ianao mila vonona amen mila hitany Jesosy Kristy sambatra amin'ny mpanompo izy rehefa tonga ny tompony dia hitany tompony izy miambina fa tsy hitany tompony izy matory tsy hitany tompony izy tsy ampy solika fitaiza tahaka la virgine dimy adala zao fotoana iainantsika zao iainantsika ny herin'Andriamanitra amin'izay zay rehetra natory mifoaza amin'izay mifoaza ianao zay matory mitsangana amin'ny maty ampazavanao amin'izay Kristy zao fotoana zao ianao ny mila mazava amena tsy miandry herintaona tsy miandry folo taona fa zao tsika mila mazava mila hitan'ny olona ny fahazavantsika mila manaiky itsika ho ampahazavain'Andriamanitra mila manaiky itsika iaina ny herin'Andriamanitra amin'izay mba hivavaka isika dia resaka amin'ny tompo hoe tompo tsy avelako atoritory atao anatiko ny herinao tsy te ho reraka miatrika an'izao vanim-potoana zao tsy te ho kivy fa rehefa kivyntsika miteniteny foana rehefa kivyntsika manaonao foana mitady vahaolana tahaka an'izao tontolo zao ihany koa dia manao ny afetsifetseny zao tontolo zao dia manambaka tahaka an'izao tontolo zao dia manao ratsy tahaka ny mpanao ratsy rehetra ihany taontsika hitsangana ankehitriny dia hivavaka dia hiresaka amin'ny tompo hoe tompo hoe anatrehany zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy ho avy eniko ny fanambaranao raha miatrika olana ianao ankehitriny resao amin'ny tompo mihitsy hoe tompo eniko ny fanambaranao androany tsy midiko zany hoe aza mangataka ny amin'ny olanao na aza mangataka ny amin'ny aretinao tsia Jesosy Kristy dia manome vahaolana ho antsika ary manorona lalana ho antsika foana amin'ny fotoana rehetrarehetra fa mihoatra noho izany misy planin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka eto amin'izao tontolo zao andeontsika tena anaiky mihitsy ny hoe tompo fantatray fa tsy maintsy hitrango zao zavatra rehetra zao raisinay ny herinao ankehitriny hiasa ny ponay mba ho vahoaka mahery ny vahoakanao ho eglizy madio tsara tsy misy petipetina tsy miketroketrona voapasoka tsara daholo zay zavatra rehetra mivilambilana ny anatina ihany Jesosy izy zao vanim-potoana iainana izao vanim-potoana fahoriana ary efa nambara teo fa naizana izy vavaka naizana izy angataka naizana izy anao délivrance tsisy ninina azo atao fa tsy maintsy overevitra amin'ny firenena nao ny firondrony ranobe eo ampiandrasana zay ho avy ao ambadika zany tsy maintsy mirondrona ny ranobe ny aretina ny ranobe ny tsy fisina ny ranobe ny problema rehetrarehetra ary tsisy ninina azo n'izao tontolo zao atao amerenana ny tantara fahiny sy ny filaminana fahiny intsony fa tsy maintsy atrehana ny zava-misy rehetra raha hiatrika izahay tompo dia hiatrika amin'ny herinao izahay ary te hiatrika amin'ny fanahinao izahay tena tena anapaka ny pona ihany mihitsy ny herin'ny fanahinao hitondra anay hitatana anay zay zanak'Andriamanitra reratreraka rehetrarehetra ozy ny teninao ambarao aminy fa ho avy Jehova hitondra famonjena efa akaiky ny fiavian'ny tomponay ary ny anjaranay dia miandrandra ny lohanay misy olona tompo ankehitriny mety tsy manana intsony ery anandrandrana ny lohany androany amivavaka aminao mamindrafo aminay tsiraray avy mamindrafony amin'ny fahalemenay mamindrafony amin'ny kitoto ataonay fa izahay dia kitoto indraindray Andriamanitra tena tsorona aminao zany Jesosy olombelona varimbarina izahay ary zay natonga anay ny resaka teo hoe misaotra anao zahay mitondra an'ireo karazana zavatra rehetra izay mampifo anay mba tsy ho variana eto amin'izao tontolo zao ny fonay ka hiara hijaly amin'ny olombelona zao tontolo zao hiara ho be fanahiny hiaraka hitomany hiaraka alahelo sy sisa rehetra zay azonay dia azonay tompo ary zay isorony eo ampelantananay dia isorony eo ampelantananay fa androany izahay tompo tianay ianao no fiainanay raha maniry ary vavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo